Kokokoko tonga sao daholo zanagasikara rehetrarehetra fa voatsara be tsy maintsy omena anareo dia ny hoe menopause. Ny vehivavy rehefa tonga eo amin'ny fijanonan'ny efa lany atody ny vehivavy ireo amin'ny mitsahatra ny fiterahana. Mitomboka eto amin'ny 15 taona manodidina hatramin'ny 55. Tsy voatery zany rehefa hoe 45 zany dia tonga ao fa mety eo amin'ny 45 na mety any amin'ny 50 na mihoatra ny 55. Raha ny amin'ny 55 zany dia efa azo antsoina hoe ao amin'ny menopause. Fa eto amin'ny 45 dia efa eo amin'ny atoditaona. Izany hoe rehefa tsy tonga fotoana intsony zany rehefa eo dia ao anatin'ilay menopause. Ahoana ary ny alalandry rehefa milely ianareo dia maina ilay izy. Dia tsy misy mahamenatra zany, tsy misy mampatahotra andria fa misy numéro io ambony io, numéro an'ny dokotera mivarotra ilay menaka afaka ampiasaina dia afaka mampiasa menaka ianareo roa. Ilay lehilahy koa raha toa ka tena hoe mahay mampientana, tsy misy tokony ilana menaka fa mientana tsara dia mety foana io fa tsara ihany koa ilaina ilay menaka. Dia tsy misy mahamenatra, afaka miantso ny dokotera ianareo dia mihaona aminazy manazava anazy ny olana. Inona ihany koa zany raha ohatra ka hoe ao anatin'ilay menopause ndrika ny hitran'ny zaza dia tsy mijanona toy ny teo aloha intsony. Raha ohatra ka hoe somary ngeza ohatra ilay izy dia somary mihena, mikentrona izany, mitovy ny vatantsika ety ivelany ilay izy, somary mikentrona kokoa ilay hatramin'ny zaza. Aza matahotra indrindra kalapiso kely raha ohatra indrika hoe tao anatin'ilay hoe mbola tsy niteraka nefa indrindra nandritrizay fotoana izay tena tsy niteraka tony izany hoe tena menopause. Samy natao hanany anjara ny olona rehetrarehetra ry zareo. Tsy voatery hoe izay mety aminao dia mety amin'ny hafa. Ary mbola averiko foana fa ilay mividividy zavatra etsy aloha dia tsy azo atao. Raha hividy menaka ianareo tsy mividividy fahatany etsy aloha hoe tena lavalataka fa misy numéro io dokotera afaka mitsabo anareo izy dia manatona anazy ianareo ho jeren'ny dokotera izy ny vahaolana. Fa aza mihainohaino fahatany izay vahavavan'olona hoe sorona voatabia na sorona tongolo, tsovaka eo vao gaga. Inona ihany koa no ao anatin'ny taonan'ny menopause tsy mahita tory. Ho an'ny olona tonga ao anatin'ny menopause dia lasa tsy dia mahita tory lava indrindra. Eny e, tsy maninona izany fa somary efa mihena miereraka ny vatandreny dia tsy misy olana izany fa miezaka indray izany mitady zavatra mba hatao izay hampihety ny vatandreny. Eo ihany koa ilay kizitina, ary kizitina kely indray satria eo ilay vatandreny somary tsy mitovy mahazatra intsony ry, somary kizitina kely fa tsy misy olana izany. Ho anareo ihany koa izany raha ohatra ka mahafantatra hoe misy olona hoe ao anatin'ny taona menopause ka somary kizitina dia efa taonany izany fa tsy aza tokony hoe atao mahagaga anareo intsony. Ny hoditra, ianao rehefa ao anatin'ny menopause dia tadio tsara fa lasa marefo ilay hoditra. Raha ohatra ka mangatsiaka ianao dia tonga ianao dia mahatsiaro na tsy mangatsiaka be ara fa ohatra sendra mandifodrivotra kely fotsiny dia marefo ilay hoditra. Mangatsiaka izany dia ohatran'ny tsy zakako mihitsy izy izany. Dikan'izay dia efa ao anatin'ny taonan'ilay menopause ianao izany. Ny hoditra ihany koa dia tadio tsara fa efa ao anatin'ny menopause ianao dia miketrona ny hoditra, fantatra hoe efa miantitra ianao. Noho izany aza tokony hoe atao mantaitra ilay izy fa lalam-piainana tsy maintsy lalovantsika olombelona rehetrarehetra izany. Dia inona koa manaraka? Indraindray koa ohatra indray ao anatin'ilay ohatra tsy mahatana biby tampoka dia tsy misy olana izany fa efa lalam-piainana izany dia afaka hitanareo any amin'ny amin'ny dokotera any efa misy ilay fitaovana fitazomana pipi ireny dia afaka mividina ireny ianareo raha ohatra ka tena hoe tsy mahatana ilay pipi dia afaka mividy ireny fa tsy misy olana izany. Inona koa ny manaraka ankoatran'izay dia tsemboka matetika. Raha ohatra koa indray hoe tsy mitsemboka matetika tampotampoka eo tsy fantatra hoe nanina dia tsy misy olana izany fa lalam-piainana daholo. Izay. Raha ohatra indrika mbola te hankafy izay raha tena mila ela satria tsy ilain'ny vatan'olombelona, tena ilaintsika izany, marina izany. Afaka milely daholo na ny antitra na ny olon-dehibe ary ianao fa kosa rehefa natao fahanterana dia somary eo ilay tanjaka izany tsy eo intsony fa somary efa marefo ilay tanjaka. Fa raha ohatra hoe miaraka amin'ny olona hoe tena mahay ianao dia miadana foana. Fa tadio tsara fa ny lela dia manara-tsaina. Raha ohatra ka hoe milely ianao androany somary manararaha miady tao miady vady nareo dia avy eo milely avy eo tsy mahatsara anazy ilay izy. Izany akory tsy midika akory hoe rehefa miady indray dia lasa indray ilely foana. Lasa manao lalakitakisoa ilay izy. Fa milely dia manara-tsaina. Mankasitraka tompoko.